Fahalamerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fandarana manokana izay tsika amin'tinana ny lesona fahafito ity amin'ity anio ity. Ety am-piandohana dia mirary ny soa indrindra ho anao izay manaraka izao fandarana izao. Inoana fa mitondra zava-dehibe ho antsika ny lesona ianarana izany herinandro iny. Hivavaka isika. Any malala tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izahay satria nomenao tombontona indray fahanay mamidina ny lesona izany herinandro iny. Mangataka aminao izahay mba ho jiro manazava anay tokoa ny teninao ary aoka ny fanahinao masina amboly zava-tsoa ao anatinay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe mamita ny iraka amin'ny namako. Mamita ny iraka amin'ny namako. Ny tsenjera dia amin'ny Lioka 7:17 manao hoe ary izy namaly ka nanao hoe itiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Miresaka mahakasika ny fitiavana ny namana isika satria moa ny fitiavana ny fampidinana ny lalàna dia tsy maintsy aseho amin'ny fankatoavana ny lalàna ny fitiavana. Indika izany fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana dia tsy mijanona ho teny na fihetseham-po fotsiny ihany izany fa tsy maintsy ampiharina ny fitiavana. Tamin'ny alalan'ny fanontaniana izay napetraky ny mpahay lalàna anankiray no nentin'i Jesosy nampianatra antsika ny fomba hitiavana an'Andriamanitra sy ny namana amin'ny alalan'ny fitiavantsika sy ny fanompoantsika ny hafa izay tena mila fanampiana ihany no ahafahantsika mampiseho ny tena izy ny fitiavan'i Kristy. Ny zavatra anankiefatra isika dia ny hoe ahoana moa izany ny atao handovana ny fiainana mandrakizay, ahoana ilay voalazan'ny soratra masina voalazan'i Kristy. Dia ny valiny ny ao amin'io teny io izany no voaboasantsika. Manao ahoana ilay fitiavana miasa ary iza no tokony ho tiavintsika. Ahoana moa izany ny atao handovana ny fiainana mandrakizay. Dia raha tsy noho n'ilay fitenenana hoe naka fanahy dia no heverantsika fa olona tena naniry tokoa ny ilazan'i Jesosy tamin'ny fomba izay azahoana ny fiainana mandrakizay io manam-pahaizana momba ny lalàna io. Fantatr' Jesosy anefa fa tsy tsara ny fikasany nefa tsy nanome tsiny azy izy ary tsy nandany hamaly azy koa. Vonona mandrakariza hampiasa ny toe-javatra izay azo araraotina ho amin'ny iraka ary no araraotina izany hanana ny antso ho amin'ny isam-batan'olona. Ankoatran'izany dia manan-danja loatra ilay fanontaniana ka tsy azo avela tsisy valiny izany. Hoy izy hoe inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Fotoana fohy taorianan'izay dia nisy tovolahy mpanankarena anankiray koa nanatona azy mahakasika an'io fanontaniana io ihany dia tahaka azy ireo isika tsirairay dia manana faniriana ambony mitovy amin'izany ihany koa. Ilay filàna fiainana mihoatra noho izao fiainana izay fohy dia fohy izao. Ny valiny moa dia nambaran'i Kristy dia hoy izy hoe inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna hozy izy dia manao ahoana ny famakianao anazy. Dia indray mety hametraka fanontaniana izay mifono fiantsiana amintsika ny olona. Ohatra hoe nahoana moa izany nareo no milaza fa anankiray an'Andriamanitra nefa personne telo no ivavahanareo. Mety hevitra isika fa tahaka n'ilay mpahay lalàna ihany koa dia ny antsina nome fanorosorena ary hiandry izay kendry tohana antsika ny anotanjon'izy ireo. Tsy mba fantatsika fa tohan'i Jesosy ny tena fikasan'ny olona. Angamba tsy fantatsika fa mety ho tena tso-po izay mikatsaka ny fahamarinana no manoloana antsika noho izany dia tsy maintsy manahaka ny fomba nampiasain'i Jesosy hamaliana fanontaniana sarotra no namamandrika aza isika. Mba hamaliana an'ireny fanontaniana ireny dia nentin'i Jesosy hitady ny valiny izay ao amin'ny tenin'Andriamanitra manko ilay mpahay lalàna. Noho izany voalohany indrindra dia tsy maintsy entintsika ao amin'ny Baiboly izay ihany loharano ahafantarana ny fahamarinana iray olona izay miresaka amintsika. Faharoa dia tario izy hianatra amin'ny Baiboly ho an'ny tenany manokana. Ahoana hozy izy ny famakianao anazy aza mionona amin'izay fantatsika izany na izay azo lazaina aminao ihany ianao fa zava-dehibe ny hamelantsika ilazantsika mihitsy ny teny izay ao ambany fitarihan'ny fanahy masina ary hitarika antsika ao amin'ny fahalalana
ny fahamarinana zany. Rehefa avy eo dia misy ilay fitiavana miasa. Tsara manko ilay fitsipika izay milaza Kristy manao hoe marina ny navalinao izy izy. Mba hahazahoana ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy tian'Andriamanitra sy ny namantsika tokoa isika. Ahoana nefa ny fampiarana an'izany? Tsy mora foana mandrakariva ny fampiarana amin'ny fitsipika. Mazava nefa ny tenin'i Jesosy izy hoe ataovy izany dia ho velona ianao. Ahoana no hanehoaka fa tian'Andriamanitra sy ny namako aho e? Araka ny voalazan'i Jaona dia maneho fa tian'Andriamanitra aho rehefa tian'ny namako. Noho izany ny fitiavana zany dia miseho amin'ny fomba fifandraisako amin'ny hafa. Mazava ny filazan'i Jakoba amintsika hoe raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafo izy sady tsy manan-kohanina isan'andro ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana mivokisaka nefa tsy omenareo azy tsy inona izay tandrifinao any tenany, inona moa ny sy ho azony amin'izany? Ao amin'ny Jakoba misy an'izay. Izany hoe ny fampiarana ny zavatra fantatra fa marina no fiaikaina ao antsika. Tsy ampy izany ny fahafantarana fotsiny momba ny fitiavana raha tsy hoe ampiarina mihitsy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Jerena koa isika ahoana ilay hoe fitiavana izay miasa. Fa tanteraka amin'ny teny ozy izy iray ihany lalàna rehetra dia izao tiavana manao tahaka ny tenanao. Raha fitinana zany dia rehefa tiany namako amin'ny fomba izay azo tsapahi-tanana ahako dia mampiseho ihany koa fa tian'Andriamanitra. Ary araka ny voalazan'i Paoly dia manatanteraka ny lalàna aho izy izy. Tsy afatra vaovao nefa zany fa mampita izay akony hafatra izay nitoriany mpaminany an'i Jesosy ny apôstôly. Hafatra momba ny fahamarinana sy ny fitondrana rajariny. Ary ihany koa sy tena feno fitiavana sy feno famindram-po tokoa e. Dia ilaina tokoa isika mandinika ny soratra masina, ilaina isika manambara izany fitiavan'i Kristy ireny ihany koa amin'ny hafa. Ary izay no mahatonga ny fanontaniana mipetraka hoe iza ary ilay tokony ho tiavintsika. Tamin'ny alalan'ny tantara anankiray izay nitranga teo anelanelan'i Jerosalema sy Jeriko no nanehoan'i Jesosy ny hevitra ny hoe fitiava-namana. Manoloana ny fitsaram-belatsihy manko dia tsy maintsy niaiky tsy fidy n'ilay mpahay lalàna fa ny namany dia ilay tsy tiany, ilay nanaovany soa zany. Namantsika zany dia tsy ireo tsy hoe ireo izay iray fiangonana iray finoana amintsika ihany fa ny olona rehetra izay mila ny fanampiantsika. Mihoatra noho ny saka na ara-pivavahana na ara-tsosialy na ara-kolontsaina na ara-poko na ara-pirazanana na araky ny volon-koditra mihitsy zany ny fandraisana ny namana. Ozy izy moa Matamo White manao hoe namantsika ozy izy dia ny fanahy rehetra izay noratsaina sy nokapohan'ilay fahavalo. Namantsika zany dia izay rehetra fananan'Andriamanitra ihany koa. Dia ity lahatsoratra Matamo White ity dia amaranantsika azy manao hoe fandikana lalàn'Andriamanitra ny mamela ny namana anankiray anaty fijaliana tsy ho vonjena. Izay tian'Andriamanitra ozy izy dia tsy maintsy ho tian'ny mpiarabe lamina sady hevitra hampangorahana ny zavaboary iray nataon'Andriamanitra. Rehefa ao anatin'ny olona ny fanan'Andriamanitra dia mitarika azy hanamaivana fahoriana zany fa tsy hamorona fijaliana. Ary tokony hikarakara ny toe-javatra izay mampahory rehetra isika ary hevitra ny tenantsika ho solo-tenan'Andriamanitra hanamaivana ny sahirana arak'izay farany tratrantsika. Noho izany dia alao hery ary raiso namanao hatramin'ny fahavalo ary aoka hitondram-bavaka azy ireny isika mba ho eo amin'i Kristy. Amen. Eny malala tsara indrindra ao mbola misaotra anao ny amin'ny lesona izay nomenao anay nandritra ny herinandro eny. Ankehitriny kosa Tompo mety ho sarotra aminay tokoa ny manatanteraka an'izany kanefa eo ambany fanarahanao sy ny fanomezana ny fanahinao masina dia mino izay fa ho tanteraka aminao, hatanteraka aminay ny fanirianao mba ho ataonay eo amin'ireo namanay ireo. Aoka ny voninahitrao sy ny fitiavanao mba hananesika anay hahafahanay mamitsy ny fitiavanao izany amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.